Salama daholo eo andao indray rao resantsika ny eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisy tato ato zay indrindra fa amin'iny faritry ny Ambatondrazaka iny izay nahitana an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana izay tato ato zay ary tsy vao androany moa iny faritry Ambatondrazaka iny no nisy an'izay fa efa matetika no ahitana an'izany tahaka anirony fakanakeriny amin'ireny faritry ny Alaotra izay manodidina ny Andilamena sy ny maro hafa ireny eo ihany koa ny resaka halatromby sy ny isan-karazany izay efa tsy azo viana amintsika moa izay rehetra izay raha ho an'ny faritra Ambatondrazaka izay no asiana resaka ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakavakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana misesy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavana ndao ary teratany Etiopiana anankiray izay mpisoloky ny mpiray-tanindrazana aminy nahiditra Entsiafahy taoriny ny akarany fampanoavana ny 5 oktobra lasa teo rehefa tratran'ny polisy teny Imembahoaka Talatamaty tamin'ny 14 septambra lasa teo iny hafarany ho avy eto Madagasikara ireo teratany Etiopiana ka eto an-toerana ihany no hikarakarana ny taratasy ilaina amin'ny asa toy ny visa izay tsy misy anefa ny ireo asa izay ampanentanan'ireo rehefa aveo Etiopiana misa 3 no efa lasibatry ity lehilahy ity ka nangalany vola mitentina ny $10,000 be izao ka vokatra zay dia izao nahiditra any amin'ny fonjantsiafahy ihany ity teratany Etiopiana izay mpisoloky ny mpiray-tanindrazana aminy ity midika izany fa tsy isika malagasy ihany no mahay misoloky fa ireo vahiny ihany koa dia isan'ny tena gaigilahy amin'izay resaka fisolokiana izay ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana indray dia tratehaky ny polisy miasa ao amin'ny komisaria 67 hektara ny lehilahy misa 4 tamin'ny 4 oktobra 2024 noho ny resaka halatra sy fanendahana lehilahy iray ny tonga tao amin'ny bureau-ny polisy 67 hektara ny taraina fa niharany halatra nataon'olon-dratsy izay mitondra sabatra teo ambonarabe 67 hektara avaratra ny Tsinanana lasan'ireo mpanao ratsy nandritra izany ny vola mitentina 9 ariary nidina teny amin'ilay toerana voalaza ireo polisy ny andron'io ihany ka voasambotra ny lehilahy iray izay 12 taona voasambotra taoriny fanadihadinana natao taminy ity farany koa ireo namany izay misa 5 hafa niara-nanao an'ity asa ratsy n'izy ireo ity ka noho izay dia melomelo hatrany rehefa makeny amin'izay 67 hektara iny akaiky ny Bonarabe izay fa tena efa mirongatra ny asa fanendahana amin'izao fotoana izao indrindra iny manodidina ny parkina sy ny tariny iny izay efa ela moa nampalaza an'iny faritra iny amin'izay resaka fanendahana sy ny maro hafa izay fa efa hita fa miezaka manao ny asany ny polisy fa tsy ataony ireo mpanao ratsy sakana nefa izay ezaka ataon'ireo mpitandro ny filaminana izay miezaka ny mampandry fahalemana amin'iny faritra iny fa vao may aza mampirongatra azy ireo izany mbola ao anatiny izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany any Tanamborozano Toamasina mampiorohoro ireo besabra ampanendaka vehivavy iray no rovitra sofina mararitra hatramin'ny firifany no kapainy besabra ampanendaka tao Tanamborozano parcelle 2233 tamin'iny aliny afako maliny mararitra ihany koa ny lamosin'ity vehivavy ity ankoatr'io dia vakilo no kapainy besabra koa ny lehilahy iray izay tao Tanamborozano ihany tamin'io alina io ihany koa mbola nisy lasibatra iray fahatelo ihany koa taorian'izay mitohy araka izany ny fikarohana ny besabra avy eo amin'ny lalampasika amin'ny Château d'eau sy ny manodidina ny FJKM Manareza iny no toerana fanendahan'izy ireo ka efa mandray andraikitra manoloana izany ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao izay hita fa tsy mikely soroka manoloana an'izay tsy fandriam-pahalemana izay hita amin'ny sesisesy etsero izay iny Toamasina iny moa raha resaka izay tsy fandriam-pahalemana izay dia isan'ny lohalarana ihany koa ny eo amin'izay resaka fanendahana isan-karazany izay indrindra fa rehefa mitsofoka lalampasika iny dia tena efa hatramin'ny ela no nahitana an'izay trangana fanendahana sy ny maro hafa izay efa fantatry ny mpitandro ny filaminana izany fa ny mahagaga hatreto dia ny mbola hitohizany izay asa ratsy izay
maninona raha tonga dia ametrahana ny mpitandro filaminana tsy ankiato mihitsy amin'ireny toerana izay efa voalaza fa mahamay ireny any Toamasina any fa toa lasa ohatrany hoe voataizataiza zany ireo mpanao ratsy ka mandrisika azy ireo hanohy an'izay asa ratsin'izy ireo izay. Mitebiteby araka izany ny vahoaka izay mitsofoka lalam-pasika ireny rehefa amin'ny andro ariva satria raha vandana vao mitsofoka amin'izy ireny dia efa mailo hatrany amin'izay hoe hoisy mpanendaka indray na koa mety handeha hatramin'ny ainara noho ny afitsoka an'izay fanendahana mitampiadiana izay. Ka dia anaovana antsoavo hatrany ho an'ny mpitandro filaminana mba tena hijery ankaiky ary mba ho hensitra dia hensitra tokoa manoloana an'izay fanafiana mitampiadiana izay misesisesy amin'ireny lalam-pasika ao Toamasina ireny fa tena mijaly sy sahirana ny vahoaka mandinika an'izay rehetra izay ary mahatsaro miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana tanteraka ireo vahoaka rehetra izay mivezivezy amin'izay lalam-pasika izay efa antaonany maro moa no nisiny izany fa tsy vao izao akory. Mbola tafiditra ao anatin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay hatrany tany Ambatondrazaka indray no nisehony ity trangana tsy fandriampahalemana anankiray ity. Tranombarotra iray no nitafian'ny Jolay misa 9 izay nirongo antsy Lavalela sy Famaky tao Betilo, komina Ambandrika ny alatsinainy 14 Oktobra 2024 lasa teo tokony tamin'ny fitora hariva. Lehilahy iray vahiny izay sendra nividy zavatra maty ny fitsaram-bahoaka. Nokapain'ireo Jolay Famaky ny lohan'ny vehivavy mpivarotra ary lasan'izy ireo ny vola teo am-pivarotana izay tsy mbola voafaritra mazava. Naratra mafy noho izany ilay ramatoa mpivarotra ary mbola mitsabo tena amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay mbola nodarohan'ireto Jolay koa ireo olona mpividy zavatra rehetra tao am-pivarotana tao. Maromaro no naratra vokatra izany. Misy amin'izy ireo no tsy afa-miteny mihitsy amin'izao fotoana izao. Nandositra ireo Jolay taorian'izay. Tovolahy manodidina 17 taona vahiny amin'io tanàna io avy namonjy raharaha sendra nivily nividy zavatra no tratra ny fitsaram-bahoaka tamin'izay fotoana izay. Tonga ny zandarima rem-pirenena rehefa naharay antso ary niezaka nitondra ity lehilahy tratra ny fitsaram-bahoaka ity tany amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka tany saingy tsy tana intsony ny ainy taorian'izay ratra izay nahazo azy vokatry ny daroka izay mafy nataon'ireo vahoaka tamin'ity tovolahy izay vahiny ity. Olona iray no efa voasambotry ny zandary manoloana io fanafiana io amin'izao fotoana izao ary mitohy ihany koa ny fanadihadiana mahakasika an'izay rehetra izay. Midika izany fa tena tsy mandry fahalemana tokoa ny tany amin'izao ankehitriny izao na ny an-tanambe izany na ny ambanivohitra dia samy ahitana an'izay trangana tsy fandriampahalemana misesisesy izay indrindra fa ny eo amin'izay resaka fanafiana mitampiadiana izay hita fa tena nirongatra tato ato izay noho ny afitsoko ny tsy fananan'asa eo ihany koa noho ny afitsoko ny tsy fisiny asa fidiram-bola izay ary ny fidangany vidim-piainana moa dia lasa mivadika biby ny ankamaroan'olombelona amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra manaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefana misesisesy tonga atao tagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.